Aleloia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alakamisy 17 ny volana aogositra 2026. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio aho dia hitondra teny fampahirezana ho anao ny amin'ny tena hoe fafolo-karena. Aleloia. Tena fantatrao marina ve tompoko ny fafolo-karena izay takian'Andriamanitra amintsika. Amen. Marobe ny olona voafitaka, tena marobe. Ary tena misy ny overy any amin'ny elo noho ny fampiasana ny fafolo-karena izay tsy fantatra hoe ahoana no tena fampiasana azy araka ny tenin'Andriamanitra. Ao ihany koa ny overy any amin'ny elo, ary efa misy koa ny very any amin'ny elo ny amin'ny fangalarana ny fafolo-karena an'Andriamanitra. Maro ny mpitondra fivavahana mizotra makany amin'ny elo na dia mbola velona aza. Misy ny efa maty, maro ny efa maty satria nangalatra ny volan'Andriamanitra, nangalatra ny fafolo-karena n'Andriamanitra. Ivavaka isika tompoko alohany anambara ny fanahy masina izay tiany ambara ny amin'ny fafolo-karena, mba tena ho fantatsika manomboka anio ary oka ianao hipartage ny video zarao amin'izay tsy mahafantatra, mba tsy ho voafitaka ny hafa, satria efa amin'ny andro farany isika izao, ary ny mpamitaka dia mbola amitaka ihany, ary maro ny ho voafitany. Ivavaka isika tompoko, angataka ny tompo hitarika izao fotoana izao, angataka ny tompo anatrika izao fotoana izao, na izao izay manambara ny teniny na ianao izay andray na oviana no enoinao izao fampahirezana mombany amin'ny fafolo-karena izao. Angataka ihany koa ny fanahy masina isika ampisokatra ny masom-panahintsika, mba tsy ho jamba isika, mba tsy ho jamba ka mamantana any amin'ny elo zava-doza tokony elo. Iara ivavaka isika tompoko alohany resantsika ny tenin'Andriamanitra. Jesosy tompo, misaotra mankasitraka anao, midera Jesosy ary mankalaza anao. Ity aho tompo, manetry tena ambany dia ambany Jesosy io, ampitandrina indray ny vahoakanao ny amin'ny fafolo-karena. Ny amin'ny fafolo-karena Jesosy izay takinao aminay zanakao hoe manao ahoana tokoa ny fafolo-karena. Ho azavainao anio izany fanahy masina amin'ny zanakao eran-tany izay tsy mahafantatra, ka mangataka aminao aho tompo, rakofy ny ranao izao sy ny ankohonako, ary koa ry zanakao eran-tany Jesosy. Afeno izay Jesosy eo ambanin'ny tana maherinao, satria ny favaly dia tsy faly rehefa manambara ny marina ny fanahy masinao. O Seigneur, misaotra anao raha satria Andriamanitra velona ny Andriamanitra tompoko, ary Andriamanitra marina sy mahitsy anao, ary Andriamanitra miteny anao, Andriamanitra miseho ianao, ary Andriamanitra manova ianao, ary Andriamanitra manatanteraka izay rehetra tianao ianao dia ho tanteraka avokoa, ary efa tanteraka ny zavatra rehetra izay nambarany teninao, ary mbola ho tanteraka izay rehetra kasainao. Ka ny voninahitra ho anao Jesosy, tompo malala mangataka ny fanahy masinao aho, fanahy masina ampitenenao arak'izay tianao ho an'ny vahoakanao. Oka ianao no anendry ny lelako, satria tranonao aho, vatana mandendeha fotsiny aho, fa tempolinao, tranonao aho fanahy masinao, ary hiasanao. Oka koa ianao ampihiratra ny masom-panahy ny zanakao tsiraray avy,
ny sofiny tsiraray avy okanao anokatra ny sofiny tsiraray avy tena andray ny teny izay ambaranao ary anaraka ny teninao ao anatin'ny baiboly masinao satria masina ianao Andriamanitra, masina ianao Jesosy, masina ianao fanahy masina ka tianao masina koa izay zanakao tsiraray avy izay vao tafiditra ny lanitra ka mitenena Tompo ho an'ny vahoakanao, ny voninahitra ho anao Jesosy, ny haja ho anao Jesosy. Amin'ny anaranao no ametrahako izany vavaka izany. Rakofy Jesosy amin'ny ranao izao teny fampahirezana izao Jesosy. Ka izay rehetra voakasika Jesosy hiaino ny video na oviana Jesosy dia okanao Jesosy ampafantatra azy fa Andriamanitra marina ianao ary Andriamanitra tsy mivazivazy ianao. Tompo, zao kosa Jesosy dia nambara ny teninao satria Tompo sao dia anadinanao ahy Jesosy ny ran'izay olona na iza Jesosy are izao video izao na oviana Jesosy raha mbola ety amin'ny tany Jesosy ka reny teninao Jesosy izy ireo. Ianao Jesosy no mahita na andray na tsy andray izy Jesosy ka ianao Jesosy no tompo-teny farany ka misaotra anao a Jesosy, misaotra anao a Jesosy satria fitaovana kely sy bitika ihany aho ka misandrahata ray malala ao, misandrahata Jesosy okanao no hitan'ny olona fa izao kosa dia feno ao ambanin'ny tana mahirinao. Ny voninahitra ho anao Jesosy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay dorina. Misaotra Tompo, amin'ny anaranao no anaovako izany vavaka izany. Amen. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, araka ny teniko teo am-piandohana dia momba ny amin'ny 10 karena no ambarako eto. Ry havana, manao ahoana moa ny 10 karena tamin'ny teo aloha ani Jesosy mbola tsy tonga tetỳ ambony tany. Ry havana, 10 karena manao ahoana moa no notakian'Andriamanitra tamin'ny ireo zanak'Andriamanitra lasa rehetra teo aloha tamin'ny Jesosy mbola tsy tonga tetỳ ambony tany. Aleluia. Zany hoe hojerentsika izany ny amin'ny 10 karena teo aloha Jesosy alohan'ny tonga tetỳ ambony tany ary no nefa tonga tetỳ Jesosy dia inona indray no nambarany momba ny amin'ny 10 karena. Aleluia. Ry havana, mazava ny tenin'Andriamanitra oka tsy ho voafitaka intsony ianao. Verset vitsy ihany no omeko anao fa afaka ianao mamaky ny tenin'Andriamanitra ary ahita teny samihafa koa ianao mampafantatra ihany koa ny amin'ny ireo nataon'ireo zanak'Israely teo aloha momba ny amin'ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Eto zany ny verset horaisitsika dia ao amin'ny bokin'ny Leviticus aloha. Leviticus toko 17 andiny 30. Zao ny tenin'Andriamanitra ho vakiko amin'ny anarany. Leviticus toko 17 andiny 30. Ny ampahafolo ny vokatra rehetra ao amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny saha dia any Tompo, masina ho any Tompo izany. Amen. Tanareo zany. Eto zany dia tenin'ny Tompo Andriamanitra ny teny. Ampahafantarany tsara mihitsy ny dikany hoe 10 karena. Ny 10 karena ambarany eto izy Tompo Andriamanitra no ny teny ny baiko an'ireo zanak'Israely dia hoe
aferiko indray-pandeha ny teny hoe ny ampahafolo ny vokatra rehetra amin'ny tany na avy amin'ny tany imbary na avy amin'ny saha dia any tompo masina ho any tompo izany. Amen. Ry havana tsisy resaka vola eto fa vokatra no ambarany tenin'Andriamanitra. Aleloia. Vokatra ambarany tsara mihitsy hoe ny ampahafolo ny vokatra rehetra ao amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary. Aleloia. Ao amin'ny tany zany na avy amin'ny tanimbary any koa zany na avy amin'ny saha. Ry havana ny saha dia fambolena legioma. Izany hoe tsisy resaka vola eto fa vokatra izany dia ambarany tompo tsara hoe dia any tompo masina ho any tompo izany. Amen. Zay ny ten'Andriamanitra anankiray. Misy koa mbola momba ny amin'ny ampahafolo-karena ao amin'ny bokyny Deutéronomia. Deutéronomia 4:12 andiny faharoa amby roapolo. Hoy ny teny tompo ovakiko amin'ny anarany. Ovakiko ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Deutéronomia 4:12. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia hoe ny fahafolo-karena isa-taona sy ny isa-telo taona. Aloavy tsara ny ampahafolo ny vokatra rehetra avy amin'ny voa na fafinao. Dia ny vokatra any an-tsaha isa-taona. Aoka ho eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra ao, eo amin'ny tany izay hofidiny ampitoerany ny anarany no ihinananao ny ampahafolo ny varinao, ny ranom-boalopokao, ny diloilonao, ary ny voaloha teraky ny ombinao sy ny ondry amanosinao, mba hianaranao atahotra ny tompo Andriamanitra ao mandrakariva. Amen. Tanareo zany mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa eto dia tsisy resaka mihitsy hoe vola, ary tsisy resaka mihitsy hoe omena ny mpitondra fivavahana, fa ny fahafolo-karena dia ho an'Andriamanitra ary vokatra ary koa biby ambarany tsara eto hatramin'ny hoe koa ny diloilonao. Ny amin'ny biby ambarany eto dia ny ombinao zany, na ny osinao zany, na ny ondrinao zany. Zany hoe ny vokatra avy amin'ny vokatra eo am-pelatananao, avy amin'ny vokatry ny tany, avy amin'ny biby fiompy izay fiainan'ireo zanak'Israely teo aloha no hanomezana ny fahafolo-karena ho an'Andriamanitra. Ary ny teny eto dia miteny ny tenin'Andriamanitra andiny fahatelo amby roapolo hoe aoka ho eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra ao, eo amin'ny tany izay hofidiny ampitoerany ny anarany no ihinananao ny ampahafolo ny varinao. Amen. Mitoy ny teny avy eo momba an'ireo zay zavatra nambaran'ny tompo izay hoe atolotra ho azy. Ianao ihany no mihinana zany ilay fanatitra ho an'Andriamanitra, fa ho an'Andriamanitra. Ny zavatra misy eran-tany tsy manonona fiangonana vazaha zao na fiangonana gasy zao, fa zavatra misy eran-tany marobe ny fiangonana, ny mpitondra fivavahana mangataka fahafolo-karena ho azy, satria betsaka ny manao am-paosy ny volan'Andriamanitra. Mibeba tompoko, mibeba tompoko. Eto dia an'Andriamanitra ny fahafolo-karena. Ny fahafolo-karena ambarany dia hoanina miaraka ao izany. Zany hoe reo zanak'Andriamanitra tsisy any koanina na ny mpitondra ilay vokatra ihany no miara-mihinana ny sakafo izay nomena ho an'Andriamanitra. Fa tsy hoe kory hoe
anamboarana trano mezinezina be ho an'ilay pasteur na bisopy io. Ry havana, mibeba fa ny sabatry ny tompo efa midina ny sabatry ny tompo. Tsy hoe intsony hoe nidina fa efa midina, efa etỳ tany ny sabatry ny tompo. Ka mibeba tompoko fa mitsara ny tompo Andriamanitra antsika. Ao amin'ny boky ny Malakia dia maro ny manova an'io tenin'Andriamanitra io. Malakia toko 7, ndao jerentsika ny tenin'Andriamanitra. Malakia toko 7 any amin'ny farany boky mihitsy ny boky testamenta taloha izany ny boky ny Malakia. Malakia toko 7 ovakitsika ny ao amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 12. Miangavy ianao iaino tsara ny tenin'Andriamanitra. Malakia toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 12. Hoy ny tenin'ny tompo ovakiko aniny anarany. Ny titre ato amin'ny baiboliko dia hoe miverena amin'ny tompo. Hatramin'ny andro ny raza anareo dia efa niala tamin'ny didiko ianareo, ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa ao, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Nefa hoy ianareo, ahoana ary no fiverenanay? Afaka androban'Andriamanitra va ny olona? Satria mandroba ay ianareo. Nefa hoy ianareo, amin'ny inona moa no androbanay anao? Amin'ny fahafolo-karena sy ny anjara fanomezana. Tratry ny ozona ianareo, nefa izao no robainareo, dia ianareo firenena iray manontolo izao. Entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao an-trano fitahirizako, mba asiakanina ao an-tranoko. Izao toetra amin'izany aho, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, raha tsy ho voako ho anareo ny varavaran'ny lanitra, ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Asiako teny mafy noho ny aminareo ny valala, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, fa avanomboa ny voalobokareo any an-tsaha, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Ary ataony firenena rehetra hoe sambatra ianareo, fa ho tany mahafinaritra ianareo, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Amen. Ry havana, eto raha ny haino tsara ianao dia mandroban'Andriamanitra izany ny olona izay maka ny fahafolo-karenan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra eto oka ho vakinao tsara na iza ianao. Avereny vakina miadana mihitsy satria tsy ampy fotoanantsika eto fa manjary lasa video lava be. Nefany marobe anareo izay mijaliny amin'ny kredi mba hinona ny tenin'Andriamanitra, ka zay mahatonga ahy manafoy ny tenin'Andriamanitra eto. Amen. Dia eto zany manambara mihitsy hoe mandromban'Andriamanitra amin'ny fahafolo-karena dia tonga ny ozona ny fahafolo-karena ambarany eto ho anao zay mpitondra fivavahana, zay mangalatra ny volan'ny tompo. Ny fahafolo-karena zay ambarany eto ho anao koa izay manome vola ho an'ny mpitondra fivavahana ho azy, nefa ny ao am-piangonanao olona mahantra, ny piraita-po aminao ao amin'ny tompo, ny rahavavy ara-panahy na ny anadahy ara-panahy na ny rahalahy ara-panahy na ny anabavy ara-panahy, dia tsisy ihany koa anina. Nefa ny mpitondra fivavahana anao foana no omenao betsaka, dia anisany mandroban'Andriamanitra ihany ianao. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara mihitsy hoe andiny 10. Entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano fitahirizako, mba asiakanina ao an-tranoko. Amen. Najanoko hatreo.
sakafo ao an-tranon'Andriamanitra no tenenin'ny tompo Andriamanitra eto, fa tsy vola omena ho an'ny mpitondra fivavahana tompoko. Ry havana mila mitandrina isika tompoko, fa tsy vola hanamboarana ny tranon'ny mpitondra fivavahana tompoko, na vola ihany koa vidiana tômôbila ho an'ny mpitondra fivavahana, fa eto dia sakafo ho an'ny zanak'Andriamanitra. Zany hoe miara-mihinana an'ilay sakafo izay omeny tompo zany. Izy ihany ange no manome, izy ihany no manome alalana ahafahantsika manome azy ihany koa, satria azy ihany io ho entina ao an-tranony ho tehirizina ho an'ny zanak'Andriamanitra, amelomana ireo zanak'Andriamanitra. Na mpitondra fivavahana ary isika, dia isika koa dia zanak'Andriamanitra mitovy amin'ireo zanany, miaraka mihinana ny fahafolo-karena izay omen'Andriamanitra. Fa tsy hoe kory ho raisy mpitondra fivavahana fahafolo-karena dia ho vidianany trano na hividianany fiara na amelomana iny ankohonany. Ry havana, ny sabatry ny tompony ka tsy ho zakanao hoe fa mibebay ianao, na iza ianao, na iza ianao. Efa ety ny sabatry ny tompo, ary efa mitsara ny tany ny tompo, ary mbola hiamafy hatrany ny zavatra iseho. Izay no ambarako momba ny ao amin'ny testameta taloha. Fa hiditra isika zao ny amin'ny tenin'i Jesosy tompo, ny amin'ny hoe fahafolo-karena, satria efa ambany fahasoavana isika zao, fa tsy ambany lalàna. Jesosy ihany no lalàna, fa ny didin'ny tompo ny amin'ny fahafolo-karena dia ho fantatrao mazava tsara anio. Ao amin'ny bokin'ny Marka dia misy tantaran'ilay ramatoa iray mpitondra tena. Io dia symbole lehibe io dia famantarana lehibe io momba ny amin'ny hoe inona no atao hoe fahafolo-karena. Oka ianao amaky ny tantara fa omeko fotsiny verset. Ao bokin'ny Marka 2:20 ka hatramin'ny 4:40. Ny tantara eto dia manambara ani Jesosy, izy nipetraka tandrifiny fandatsahan-drakitra. Aleloia. Nipetraka tandrifiny fandatsahan-drakitra Jesosy, izy ilay Andriamanitra. Nijery izy zany hoe ahoana ny fomba fandatsahan'olona rakitra izany. Ry havana, maro ny mpanan-karena izay nandatsaka rakitra noho ny habetsahany fananany, noho ny habetsahany fananany izany. Fa nisy mpitondra tena anankiray izay mahantra, izay nandatsaka zany leptaroa na kaodiranta iray izany. Zany hoe ohatrany hoe ariary any amintsika Madagasikara izany, satria io zany vola majinika kely indrindra amin'ny vola grika teo aloha. Zany hoe lepta zay no vola kely indrindra, madinika indrindra. Io mpitondra tena io narotsakiny ny leptaroa izay nananany, ambarany ten'Andriamanitra eo amin'ny farany, fa hoe fa izy kosa dia tamin'ny tsy fananany no nandatsahany izay rehetra teo am-pelantanany, dia ny fivelomany rehetra. Amen. Ny fivelomany rehetra mihitsy nalatsany tao anatin'ilay fandatsahan-drakitra. Ny tompo dia ny tenin'ny tompo hoe, vakiko ny teny tompo hoe, ary Jesosy niantso ny mpianany anatona azy ka niteny taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena mahantra io dia nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Amen. Hitanareo zany, tsy ny fanananao vola akory na ny hoe fomba fanomezanao ho hitan'ny olona na ny firehanao no ankasitran'Andriamanitra. Ny fahafolo-karena tompoko dia izay fohinao an'ny tompo ary tena amin'ny fanahy, fa tsy firehariana,
ary ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'olombelona. Maro ny olona voahilikilika ny amin'ny azafady tompoko, maro ny olona voahilikilika ny amin'ny tsy fananany ao anatin'ny fiangonana maro. Ry havana, mila mitandrina isika fa ny Tompo Andriamanitra antsika reka mitsara antsika zanak'olombelona izy. Ny majinika indrindra mihitsy no mila ampiana. Oka ianao hamaky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Matthieu 25, Matthieu 10:20, 9:30 ka hatramin'ny 4:70. Rasy jereko raha ohatra ka tena izay marina ilay 9 farany. Matthieu 10:20, 9:30 ka hatramin'ny 4:70. Zay mihitsy. Io tsy ho azavaiko an'io, fa io zany manambara ihany koa ny fampafantaran'ny tompony amin'ny fombany amin'ny fahafolo-karena. Oka tonga dia vakinao io ka raha sitrapon'ny Tompo dia mbola averina eto manazava an'io ten'Andriamanitra io. Dia ilay mpitondra tena, izy no nakasitra an'Andriamanitra, no ilay mpanan-karena. Ireo mpanan-karena izay nandatsaka vola be zany tao anatin'ilay fandatsahan-drakitra. Ilay mpitondra tena izay nandatsaka kely indrindra no nakasitra an'Andriamanitra. Jereo fa mampatahotra ny ten'Andriamanitra eto. Jesosy ilay Tompo Andriamanitra no mijery eo. Izy eo mijery. Izy ilay Andriamanitra tonga dia ty ambonin'ny tany. Ho azy anefa ny nalatsaka izy ireo. Ho an'ny iray any an-danitra satria izy ihany no ray, izy ihany no tompo, izy ihany no fanahy masina. Ireo mpanan-karena dia nandatsaka be nefa tsy nakasitra an'Andriamanitra. Mila mitandrina isika tompoko. I Paoly apôstôly dia nanazava ihany koa momba ny amin'ny ny fomba fanomezana ho an'Andriamanitra. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Dao jerentsika ny verset ao amin'ny bokin'ny Kôrôtianina 1:9-10. 1 ka hatramin'ny 4. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titre dia hoe ny amin'ny famoriam-bola atao ho an'ny fiangonana any Jerosalema. Ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny olona masina dia manova koa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana any Galatia. Amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia Samia manokana tahiry any an-tranony avy araka izay azony atao fanomezana mba tsy ho amin'ny fahatongavako fa ho atao ny fanangonana izany. Rehefa tonga aho dia izay olona ankasitrahinareo no iraiko mitondra taratasy anatitra ny fanomezanareo ho any Jerosalema. Ary raha tokony andeha ho any koa aho dia hiaraka amiko ireo. Amen. Hitanareo zany. Eto zany dia tsisy mihitsy hoe vola toy izao no tsy maintsy omena. Eto dia ambaran'ny Paoly apôstôly tsara mihitsy fa famoriam-bola ho an'ny olona masina. Ary ny toyan'ny teny dia miteny izy hoe amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia Samia manokana tahiry any an-tranony avy araka izay azony atao fanomezana. Aleloia. Ry havana, araka izay azony atao fanomezana. Tsy mametra vola izy eto, fa araka izay azonao atao fanomezana no atokana ho an'Andriamanitra. Ny fanahy masina no hiteny aminao. Eto zany dia fantatsika tsara fa olona miasa eto, fa tsy olona mpamboly zany na mpiompy zany. Dia ny vola zany dia atokana izany, izay araka izay azony atao. Amen. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Mbola amafisiny izany ao amin'ny Kôrôntianina 2:7-7.
ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Korintena faharoa toko 7:7. Aoka ny olona rehetra samy anome araka izay noheveriny tao am-pony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, satria ny mpanome amin'ny fifaliana no tia n'Andriamanitra. Amen. Ry havana, mazava tsara ny tenin'ny Paoly apôstôly. Ny teny dia hoe aoka isika zany samy anome izay noheveriny tao am-pony, izay noheverintsika ao am-ponitsika. Tsy ny olona akory no mibaiko hoe mila manome an'izao ianao. Ny fanainy iray no miteny aminao hoe izao no vola omenao, na izao no zavatra am'fambolenao omenao. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Eto dia tena hoe aoka ny olona rehetra samy anome araka izay noheveriny tao am-pony avy, ary ny toyany dia hoe tsy amin'ny alahelo. Ry havana, tsy raisin'ny tompo ny fanomezanao raha ohatra ka ataonao amin'ny alahelo. Ary koa tsy amin'ny faneriterena. Tsy afaka maneritery olona mihitsy ny mpitondra fivavahana hoe tsy maintsy mame an'izao ianareo. Mila mitandrina tsika tompoko, mila mitandrina. Anadinan'Andriamanitra antsika io, ary zava-doza no miandry, elo no miandry. Marobe nefa any amin'ny elo no ny fangalarana ny volan'Andriamanitra. Mila mitandrina tompoko. Dia hoy ny ten'Andriamanitra eto hoe satria ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Amen. Rehefa manome amin'ny fifaliana isika ho an'ny tompo dia tian'Andriamanitra izay. Aza monomonina, aza manaonao foana fa arao ny ten'Andriamanitra. Ry havana ao ko fantatsika tsara fa ny tenantsika no fanatitra voalohany ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny Romana toko 12:1-2 izany. Engane tompoko ka tena tsapanao manomboka an'io any amin'ny fahafolokarena takian'Andriamanitra amintsika. Ry havana ao tsika hifoa mba tena akatoan'Andriamanitra. Hivavaka ho anao aho amaranako ny fotoana raha ohatra ka tena hoe anisany voafitaka ianao, na koa hoe tsy fantatrao hoe ahoana marina ny fomba fanomezana any tompo teo aloha. Ka nanaonao foana ianao, za zao anisany nanaonao foana. Tena hoe tsy fantatro hoe ahoana ny fanomezana any tompo teo aloha. Fa isaorako any tompo any amin'ny fampahafantarany ny amin'ny fomba fanomena azy izany ny amin'ny fahafolokarena. Hivavaka isika tompoko. Eto amin'i Jesosy ny tenanao, mibeba raha ohatra ka tao anatiny tsy fahafantarana ianao. Raha nangalatra ny volan'Andriamanitra koa ianao dia mibeba mba mindrany tompo fo aminao. Hivavaka antsika tompoko amaranantsika izao fotoana izao. Jesosy tompo, misaotra anao izahay. Ny amin'ny teny Jesosy nampahafantarinao anay ny amin'ny fahafolokarenanao. Mankasitraka tompo satria Andriamanitra masina ianao. Ary saro-piara ianao Andriamanitra ny amin'ny izay rehetra anao. Satria anao avokoa izao rehetra izao. Tsisy anay Andriamanitra na dia kely ary. Ary miaro anay zanakao ianao Jesosy. Ary mamaly ny ratsy fananao Jesosy, izay mangalatra ny anao Jesosy. Tompo, mifona aminao izahay, satria tao anatin'ny tsy fahalalana teo aloha. Mamindra fo Jesosy amin'ny zanakao, amin'ny asa ny tananao. Tompo, ireo izay mibebaka aminao Jesosy, raha ohatra nangalatra ny amin'ny fahafolokarenanao, ny amin'ireo izay mpitondra fivavahana tompo, raha misy mibebaka eo anatrehanao, satria nangalatra ny fahafolokarenanao Jesosy dia mamindra fo aminy ianao. Nefa hoy ny tenin'ny tompo aminao anio hoe amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Aza manota intsony. Fa oka ianao hanonitra be izay nangalarinao tamin'Andriamanitra. Ataovy ny asan'ny tompo ary miverena aminy. Mibeba, miova, mijoroa mba ho hitan'ny tompo. Mijoroa
dia amindra fo aminao Jesosy. Mijoroa dia ho tonga any an-danitra ianao raha tena miova tanteraka tokoa. Mijoroa hatramin'ny farany. Jesosy eo mamelany zanakao tsiraray averan-tany, mamindra fo amin'ny tany Jesosy a. Oka anao ampahalala ireo izay tsy mahafantatra fa Andriamanitra tsy mivazovazy ianao. Misaotra tompony amin'ny fampafantaranao anay ny amin'ny fahafolo-karena, mba tsy ahavoafitaka intsony Jesosy a ny zanakao maro be eran-tany. Tompo malala o, tantany zanakao mba hijoro tsara amin'izay Jesosy satria ho avy ianao. Jesosy Tompo, apetraka eo tongotrao Jesosy a, izay rehetra vita teto anio. Ka atolotra anao Jesosy a, ny voninahitra sy ny saotra ary ny haja. Oka anao hiaro zanakao tsiraray avy eran-tany, ka makasitraka Tompo. Amin'ny anaranao ny angatahako sy ametrahako izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Izay raha Tompo ny fotoanantsika anio a, dia mahereza Tompo a, mijoro tsara hatrany a, voninahitra ny eo an Jesosy rery any. Aleluia. Amen. Shalom a Tompo. Masinani Tompo, Masinani Tompo, Masinani Tompo, Andiamanitra. Masinani Tompo, Masinani Tompo, Masinani Tompo, Andiamanitra.